miarabantsika rehetrarehetra manaraka ity video ity. Ankehitriny amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia ny ankamaroantsika rehetrarehetra piditra am-piangonana mivavaka daholo. Dia araka ny voalazan'ny Baiboly dia tokony ho fantatrantsika rehetrarehetra ny zavatra marina sy ny zavatra mahintsy, ny zavatra kasitrahan'Andriamanitra. Dia matetika nefa dia tena ny mpitondra fivavahana mihitsy no mandika ny didin'Andriamanitra raha ohatra hoe tsy ilaza fa tsy ny didy folo aza. Dia ao anatin'izay nefa ny kristianina rehetrarehetra na mahita an'izany zavatra izany dia tsy miteny. Tsisy olona zany samy teny na mijoro akory ilaza hoe tena tsy mety ilay zavatra ataon'ilay mpitarika. Amin'izao nefa tena miha mandroso makay amin'ny faharatsiana foana zany ny fiainantsika rehetrarehetra vokatr'izay zavatra izay, satria mianatra sy misotro sy mihinana zavatra tsy ampahamendrehanao zany tsika, dia izay ny vokany. Dia rariny zany raha hikorotana sy tena tsisy zavatra azo raisina mihitsy eto ambonin'ny tany. Ny antony dia novokatry ny zavatra ataon'ny fiangonana, ataon'ny mpitondra fivavahana eto ambonin'ny tany. Zay zany tena fototra n'izao zavatra rehetrarehetra izao, satria raha milaza izy zao hoe izao voasoratra izao ny zavatra ao amin'ny Baiboly nefa ny zavatra ataony amin'ny fanohitra amin'izay dia tsy ho hakasitrahan'Andriamanitra mihitsy izay zavatra izay. Dia na dia misy zavatra aza ataon'ireny olona mpitondra fivavahana mpitarika ireny ka hitantsika zavatra tsy mety, dia nahoana isika tsy mahasamy teny, satria zany misy antony ao. Dia amin'izao hitantsika ohatra zao nyresahana ny resaka ao anatin'ny be zany zavatra ambaran'ny zareo amin'izao hoe fitahany amina zavatra tsy dia misy dikany ny kristianina. Fitahany mpitondra fivavahana amina foto-kevitra tsy araky ny izay akasitrahan'Andriamanitra zany. Dia ohatra zao hoe any amina resaka aretina, fanasitranana ohatra zany resahantsika androany, fa hitantsika tsara ampitahao anie ny fanasitranana misy an'izao sy ny fanasitranana nataon'i Jesosy. Satria ohatra zao nanasitrana n'ilay zanaka ilay ankizy lahin'ilay kapiteny anankiray izy, dia rehefa niteny teo zany ilay kapiteny dia hoe tsy mendrika ny idiranao izy ny ambany tafitranoko, fa zaho izy miaramila dia manana olona feheziko ka rehefa manana miaramila ambaniko feheziko aho izy ka raha maniraka ray amin'ireo aho izy dia tsy maintsy taterainy sy totosainy arak'izay nilazaiko azy ilay zavatra mpanaoviko azy. Dia mino sy matoky aho izy fa mbola manana fahefana ambony lavitra noho izany, manoloana ny teninao ianao, ozy ilay kapiteny zany taminy. Dia nanaitra ny Jesosy moa zany izay zavatra nilazain'izay, dia ozy izy hoe tena ny teny mihitsy izy hoe mbola tsy nahita finoana lehibe tahaka izany na dia teo amin'ny Israely aza. Dia niteneniny fotsiny zany hoe ndana mody fa sitrana ny ankizy lahinao, izay no niteneniny. Dia misy ary ve jerentsika amin'izay zany hoe izay fahefana izay zao tao amin'i Jesosy dia ny mpianatra ve nanana fahefana mitovy amin'izay, hoe raha miteny fotsiny izy hoe mitsangana mandehana, izay zao niteneniny. Hoe nanana ny mpianatra ve zay dia fantatra antsika ao amin'ny asan'ny apôstôly sy ny rehetrarehetra ao fa tena nisy tao amin'ny mpianatra izay fahefana izay hoe miteny fotsiny izy dia sitrana, miteny ndre mandeha izy dia sitrana ilay marary. Nahoana nefa izay zavatra izay tsisy amin'ny fiangonana? Misy fiangonana ve eto ambonin'ny tany raha miteny hoe miteny amin'olona marary anankiray izy hoe mitsangana dia mandehana ndana mody fa sitrana ianao? Misy an'izany? Tsisy. Nahoana ary ny tsy hananany fiangonana izay fahefana nisy tao amin'i Jesosy izay? Nahoana ny tsy hananany mpitondra fivavahana rehetra ilay fahefana nisy tao amin'i Jesosy sy tao amin'ny mpianatra? Zany hoe zay zany midika manao hoe tsy an'i Jesosy sy
tsy manaraka ny fampianarana zay nampianaran' Jesosy ny mpianatra zany ny fiangonana matoa tsy manana an'izany. Dia zay zavatra izay zany no saitsaintsika hoe ahoana marina ary zany nahoana zany efa ny manaraka an'izany sy manovo an'izany fampianarana tsy izy zany avy eo amin'ireo mpitondra fivavahana reo, fa matoa zany ny fiangonana, matoa ny mpitondra fivavahana rehetra tsy manana an'izay fahefana tao amin'i Jesosy zay. Dia tena fahavalo ny fahamarinana zany ny zavatra misy ao amin'ny fiangonana, fahavalo n'ilay filazantsara zay napetraka an'i Jesosy ny zavatra misy sy iainan'ny kristianina rehetrarehetra sy ny fiangonana. Satria raha tena mpianatra Jesosy, raha tena manaraka ny zavatra nylazain'i Jesosy ny fiangonana, dia tena hahavita mihoatra noho ny nataony aza, izy mihitsy nilaza an'izany. Fa tsy mahavita mihoatra ny nataony ny fiangonana satria fahavalony. Hoe nahoana moa ny eo amin'ny fiangonana no ahitana ny fandikan-dalàna rehetrarehetra, zay tena zavatra tsy akasitrahan'Andriamanitra mihitsy. Dia fitapitahan'ny fiangonana, fitapitahan'ny mpitondra fivavahana rehetrarehetra ny sain'ny kristianina, dia ampanompony an'izay zavatra izay. Dia hoe ohatra zao raha tsy teny fotsiny tsika hoe nahoana moa zao ny fiangonana teto ambonin'ny tany, ny fiangonana rehetrarehetra teto ambonin'ny tany, nahoana no rehefa nitenen'ny coronavirus hoe tsy maintsy mikatona daholo ny fiangonana dia mikatona. Nefa Andriamanitra mihitsy no miteny manao hoe, Andriamanitra mihitsy no miteny hoe hitako ny asanao ary nametrahako varavarana izay mivoha tsisy mivoha eo aminao, eo anatrehanao ka tsy misy afaka hanidy izany. Zay zany zavatra mipetraka amin'ny fiangonana le tena an'Andriamanitra. Dia hoe aiza ary zany ny ahitantsika an'izay fiangonana an'Andriamanitra zay? Non, mety efa tsy fiangonana izy io, satria raha ny fiangonana rehetrarehetra mihitsy zany amin'izao no maloto eo anatrehan'Andriamanitra, ary tsy mihainy ny fiangonana intsony Andriamanitra amin'izao noho ny zavatra ratsy ataony, noho ny fandikana ny didin'Andriamanitra ataon'ny fiangonana zany. Dia efa tsy ao intsony Andriamanitra na dia maro aza ny zavatra ataon'ny fiangonana. Tsika nefa ao, tsika manaraka an'izany, tsika miaina an'izany ary makatoa, nefa zavatra efa manohitra sy tena fahavalo ny filazantsara zany zavatra ataon'ny fiangonana, atao indrindra fa ny mpitondra fivavahana sy ny mpitarika rehetrarehetra eo anivony zany atao fiangonana zany. Dia tena reo ny sefin'ny fanoherana ny programan'Andriamanitra. Dia hatramin'izay moa dia tsika tsy niteny, hatramin'izay tsika nanginany amin'izany, fa amin'izao kosa zany dia fotoana zao irasahantsika hoe io mihitsy ny antony mampikorotana an'izao zavatra rehetrarehetra zao, dia ny vokatry ny tsy fitandremantsika hoe inona ny zavatra tena tian'Andriamanitra ho tanterahako. Raha mpitarika ianao dia inona ny zavatra? Satria ny mpitarika rehetrarehetra zany dia mieritreritra manao hoe izy mitarika dia izy afaka manohatra n'le zavatra misy, ohatra zao hoe eo anivon'ny fiangonana. Dia raha manao zavatra mifanohitra amin'ny programan'Andriamanitra ny mpitarika dia tsy maninona fa ny kristianina nefa folahany arak'izay zavatra ilavany azy, efa tsy programan'Andriamanitra intsony zany zay zavatra izay. Dia tsika rehetrarehetra aoka mba ho tonga saina ianao zay manaraka an'izao video zao fa tia metomboka ty video ty zao, dia ataotsika hotoizintsika kirakiraintsika eto daholo hoe inona ny zavatra misy, inona ny zavatra tokony ho arahana, fa efa mikorotana, efa tsisy zavatra marina intsony eo anivon'ny fiangonana, satria lasa efa fitediavam-bola, efa zavatra efa mihoatra ny fefy mihitsy zany ny zavatra ataon'ny fiangonana rehetrarehetra. Rehefa mitentsika hoe rehetra dia ny fiangonana tsisy anavahana mihitsy zany niza, ka raha misy fiangonana manaraka an'izao zavatra izao manao hoe zay, dia rehefa fiangonana zany dia fehezin'izao resaka zao manao hoe tena manohitra ny fahamarinan'Andriamanitra, manohitra ny filazantsara ny fiangonana rehetrarehetra. Dia tsy maintsy ho resahana eto zay, na tia ny fiangonana na tsy tia, na tianao na tianao mpitarika fivavahana sy mpanao zay fomba zay anaranao zany, ninona
dia na tiana na tsy tiana zao zavatra zao dia tsy maintsy hivoaka ny fahamarinana manao hoe tena fahavalon'ny filazantsara ny mpitondra fivavahana rehetrarehetra, satria amin'ny alalan'ny mpitondra fivavahana ny mampivarina an'le olona any an-davaka, satria le zavatra marina tsy tafita amin'le olona. Ka ny fahamarinan'Andriamanitra dia saripady, satria na dia milaza zavatra tsara laza sy tsara lahatra avy amin'ny vava aza ny olona anankiray, nefa misy zavatra miafina hafa ataony ao ambadika ao, dia tsy maintsy le zavatra miafina foana ny voatoriny ariny, fa tsy hoe ny fahaizany miresaka sy ny fahatsarany'le zavatra lazainy sy ny fandahara-teny ny tafiditra any an-tsainan'le olona, fa le zavatra feniny ao ambadika ny hoe inona moa ny ao ambadika ny olona anankiray raha miteny izy. Dia na zazao aza ohatra zany hoe za miteny sy mijoro sy milaza n'izao zavatra zao, nefa misy zavatra hafa ao ambadika koa, misy zavatra fotokevitra hafa zay tsy akasitrahan'Andriamanitra hijoroako ao dia za miteny fotsiny an'izao dia lozako zay zavatra zay ary tsy ho marina zao zavatra lazaiko zao. Dia tsika zany mifiaina, tsika manaraka, tsika mahafantatra, fantatsika rehetrarehetra zany atao hoe fahamarinana zany, zany atao hoe zavatra akasitrahan'Andriamanitra zany. Dia zao zany tsika zao hanomboka hianatra ny hoe inona zany ny zavatra tokony ho tandremantsika, inona ny zavatra tokony hatahorantsika, inona ny zavatra tokony ho henoantsika. Zay zany mahakasika an'ity video ity dia toy eo foana moa zany manomboka atsika zany hiresaka an'izay zavatra izay, fa tena tsy maintsy miresaka an'izay tsika manomboka izao, satria efa diso mihoatry ny fefy ny zavatra ataon'ny fiangonana, mihoatry ny fefy ny zavatra ataon'ny mpitondra fivavahana, efa tsy akasitrahan'Andriamanitra, tsy teny hoe hatramin'ny vina moa ny nakasitra, zany hoe tena efa mpanohitra ny fahamarinana hatramin'izay zany ny fiangonana. Satria tsika zao mieritreritra manao hoe inona moa, iza ny namono ny mpianatra Jesosy rehetrarehetra dia iza ny namono ny Jesosy, ny fiangonana nelo. Raha mijery tsara tsika dia tsy olona tsotra sy tsy mpitondra fanjakana hoe anareo, fa tena ny fiangonana mihitsy, satria Pilato aza raha hitsarany Jesosy sy amin'ny an'izay didiny fitsarana teo amin'izay dia tena nijery izy manao hoe raha araky ny anina tsisy heloka mihitsy zany eo anatrehan'ny Pilato zany zay mpitondra fanjakana tamin'izay, dia tsy nisy heloka mihitsy Jesosy, fa ny fiangonana nisy sy nijoro tamin'izay nahita heloka teo aminy, satria mitondra fampianarana vaovao izy, mitondra zavatra zay tena hamantarany olona ny zavatra misy, dia ny vonoana izy. Fa amin'izao kosa zany ny marina tsy azo vonoana intsony. Ny olona tena manana an'izany atao hoe fahamarinana zany dia tsy azonao kitihana, satria efa voasoratra mihitsy zany zavatra zany. Dia na dia ataoko fotsiny hoe aza zay zavatra izay no resahantsika hoe inona moa zany ny antony. Amin'izao dia afaka miteny daholo ny olona rehetrarehetra izay tiany holazaina, fa nahoana ary ny hatramin'izay tsy misy olona mbola niresaka akory ny mahakasika an'io fiangonana io sy ny zavatra ataony sy ny zavatra tsy mety rehetrarehetra ataony sy ny fitondrany amin'ny olona makany an-davaka. Nahoana ny tsisy niresaka amin'izay hatramin'izay, satria zany miaina ao anatin'izay makasitraka an'izay daholo dia hoe aleo hipetraka eo satria misy ilayntsika azy io. Fa zao zany dia tena tsisy ilana an'izany intsony, tsisy ilana an'izany fanodikodinana ny fahamarinana zay ataon'ny fiangonana zany intsony ary izy hoe tsisy fiangonana afaka miala an'izany hoe zay tsy voakitika an'izany resaka zany, fa rehefa fiangonana sy rehefa mpitondra fivavahana zany dia tena fahavalon'ny fahamarinan'Andriamanitra zay napetrany. Dia mety misahirana atsika miheno an'izany, sahirana atsika hoe mavesatra zany resaka zany, fa zay mihitsy ny zavatra tiana hahatongavana ao anatin'le izy, mba hampisaitsaina atsika rehetrarehetra, na ny olon-tsotra io, satria na ny olon-tsotra koa tsy afaka amin'izany, satria efa nihaino sy nagnaraka sy nagnaika le fampianarana nisy dia tsy afamora, indrindra moa fa le olona mpitarika mihitsy hoe ianao mitarika ny olona hanao zavatra zay tena tsy akasitrahan'Andriamanitra. Dia zao zany tonga ny fotoana hiresahana an'izany atreto ka hatrany amin'izay, hatrany amin'ny farany tany dia tsy maintsy ho heno izay.
fahamarinana zay manao hoe zao ny zavatra misy a zao ny zavatra ataon'ny fiangonana zao ny zavatra lazainy nefa zao ny zavatra ataony ny fanohitra amin'ny zavatra lazainy de raha ny zavatra ataoko ny fanohitra amin'izao zavatra lazaiko zao de lozako zay de tsika rehetrarehetra zany a samy hiresaka manomboka zao hoe zao ny zavatra tsy mety ataon'ireo fiangonana reo a zao ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitarika sy ny mpampianatra de zay zany ny zavatra azotsika ambara alohandroany a amin'ny manaraka de mbola isy video mahakasika an'izay a ary tsy hitsahatra mihitsy tsika manomboka amin'ny tenytsika zao rehetrarehetra zay mahita zavatra hambara zany a de afaka miteny samy milaza ny zavatra hitany sy zava-dehibe aminy de zay zany zavatra hitako hoe lehibe zay zavatra zay hoe nahoana ny olona de fitahana sy fahanandalitra ohatr' zany nefa tsy manaraka akory ny zavatra lazain'ny baiboly ianareo mpitondra fivavahana sy ny fiangonana de ho hita zany zao anao hoe resaka fitediavam-bola fotsiny ny ataon'ny fiangonana fa tsy miraharaha zay handovan'ny kristianina fiainana mandrak'izay zany izy tsy miraharaha zany ary tsy resahany zara raha resahany zany hoe inona ny lalana tena handovan'ny kristianina anankiray a fiainana mandrak'izay tsy misy dirany am'zany de zay zany a no azotsika ambara alohandroany a de mametraka ny veloma mandra-pitafa mandra-piresaka indray a zay